misy kronika anankiray eo alefatsika anjaka andrina volosoa ny chroniqueur mamanina eo anivony radio France internationale tamin'ny ity maraina ity niresaka indrindra mikasika an'io asa fanaovan-gazety io ary takatry ny rehetra iza no resahany ao anatin'ny kronika izay nataony ao anatin'ny republika anankiray ho izy republika milaza fa tena demokratika dia misy ny fanenjehana ny asa fanaovan-gazety amin'izao fotoana izao ary misy ny fisakana sy fangejana an'izay fahalalahany fanehoana efitra sy ny famoahana ny vaovao izay ay misy ihany ny mamaky ny gazety mihaino ny televiziona mihaino ny radio ary misy mihitsy ny mitomany eo mpamakina na eo mpandrenesana ny vaovao avokan'ny mpanao gazety i mamanina amin'ny RFI dia mahita fa ao anivony izany hoe republika milaza fa tena demokratika izany tena mijoro mihitsy ny antsoina hoe CLEV na cellule lecture et écoute vigilante ataon'ny présidence amin'ireo miresaka rehetra zany eo amin'ity firenena republika demokratika ity hoaratsika vetivety amin'ny fiteny français hoentin'ny chroniqueur Maman. Oui, ces jours-ci en très démocratique république, les journalistes se plaignent d'être mis en garde à vue ou menacés de procès à cause de ce qu'ils écrivent ou disent dans leurs articles ou leurs émissions. Alors que c'est quand même la preuve qu'il y a des gens qui achètent et lisent leurs journaux. Et ils se plaignent toujours des difficultés de la presse et de la santé financière précaire des organes de presse. Et là, on leur prouve qu'on lit et on écoute ce qu'ils font, mais ils viennent quand même pleurer. C'est pas possible. Par exemple, à la présidence de la République, avec la CLEV, la cellule lecture et écoute vigilante des services secrets, les médias ont des lecteurs, des auditeurs et des téléspectateurs assidus et fidèles qui notent tout, 24 heures sur 24, avec le souci professionnel de rester fidèle à la devise de notre leader bien-aimé. Tout ce que vous direz ou écrirez sera retenu contre vous. Notre leader bien-aimé, qui a bien dit à tout le monde, sans se cacher, à midi pile, que le respect de la liberté de la presse a été, est et sera toujours le point cardinal de son magistère. Oui, petit, mais la liberté de presse, ce n'est pas la liberté d'être pressé et écrire n'importe quoi. Ah oui, les journalistes gondouanais doivent savoir que face à leur liberté d'expression, il y a la liberté de répression de notre leader bien-aimé. Et ils sont tous là à écrire n'importe quoi, en brandissant la déclaration de la montagne de la table, et dès que ça chauffe, ils se cachent sous cette même table. C'est quand même surréaliste qu'un journaliste de télévision se plaigne d'être placé en garde à vue. La garde à vue, ce n'est pas différent de ce qu'il fait à la télé, où il est assis à une table, dans un studio fermé, avec de la lumière sur lui, et des gens qui le regardent et l'écoutent parler. Sauf que là, ça se passe au commissariat et que ce n'est pas lui qui pose des questions. Et même quand il essaie d'en poser, comme par exemple, pourquoi vous m'arrêtez? Mais qu'est-ce qu'on me reproche? Et qu'est-ce que vous faites de la liberté de la presse? Personne ne lui répond. Faut qu'ils arrêtent ces journalistes. On est en très démocratique république. On leur demande qu'une chose, qu'ils soient polis, bien élevés, et qu'ils disent pardon, s'il vous plaît, merci, et qu'ils nous préviennent avant de publier leurs articles ou de tendre leur micro à l'opposition. Comme ça, on sera au courant et on enverra, s'en fout la mort des autres, régler le problème. C'est pas compliqué. Izay ny famakafakana ny oetiny mamanina amin'ny RFI zany niresahany betsaka moa tao anatin'izay ny hoe fahalalan'ny asa fanaovan-gazety ka rehefa miresaka fahalalan'ny asa fanaovan-gazety dia nampitay izy ny amin'ny hoe zava-misy eto amin'ity tany planeta ity indrindra fa ireo mpitondra izay milaza ho demokraty eo ambavaka nefa mbola misy ny fanenjehana sy ny fanohitoinana ny fahalalana aneo hevitra anisan'ny nanaovany karazana hoe famakafakana zany tamin'ity maraina ity fampitahana moa no nataony ary jery isika dia misy firenena tokoa tena voakasika izany lavitra n'izany tokoa ve i Madagasikara amin'izay mety ho fampitahana nataony mamanina izay ny mpanao gazety araka ny nambarany dia tsy miova akory na iza misy azy na izy na any amin'ny cellule any amin'ny polisy na any am-ponja fa mitovy amin'ny eto amin'ny studio ihany ny sainginy tsy azony atao fotsiny mametraka fanontaniana fa mpanao gazety sy mamanao gazety dia mitovy ihany izy raha ohatra ka mijanona ao anatin'ny toerana maizina sy tsy misy jiro fotsiny aza fa ny fanaovan-gazety sy ny
fahalalahany fanaovana gazety ihany koa dia mbola mitoetra foana eo amin'ny mpanao gazety ary na dia maty aza ny mpanao gazety tsy maty akory fa novonona fotsiny ihany ny andrasana amin'ny mpanao gazety dia ny hoe mialatsiny sy ny fisaorana izay no tena andrasana amin'ny mpanao gazety raha ny nambara ny mamanina tao anatin'ny karazana famakafakana netiny tao anatin'ny RFI tamin'ny ity maraina ity.